amin'ny fifaliana indray no entina mandroso ao anatin'ny tokantranonao amin'ity an'itya faly izahay avao amin'ny Chapelle du Christ Philadelphie de Madagasikara manolotra anao fandaharana afo ny voninahitra izay ampahafantarana anao ny atao hoe zava-miafo ny tontolo ara-panahy ary ampahafantatra anao ny zava-miafina ao ambadika izao fiainana izao. Dia ankafaliana indray no entina mandroso eo anivon'ny tokantranontsika amin'ity an'itya mbola ampitombona aminao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiadanan Kristy ambonin'ny zavatra rehetra ny anapaka ny fonao amin'ity an'ity. Arabaiko manokana ianao izay mpanaraka an'izao fandarana izao ho apetrakitsika ampelantanan'i Jesosy Kristy Tompo indray ny fotoana amin'ity an'ity hivavaka isika. Raha eo taio manokana ny teninao androany angataka amin'ny fanahy masina izay aminokatra ny fon'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Isorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity hijery afatr'Andriamanitra isika izay voasoratra ato amin'ny bokin'ny Lioka. Lioka 20:20 dia ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ka hatramin'ny 9. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka dia nanao hoe nisy mpitsara anankiray tao an-tanàna izay tsy natahotra n'Andriamanitra namena masolona ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tany zany ary nakao aminy ka nanao taminy hoe omeo rariny aho amin'ilay manana ady aminy ary tsy nanaiky izy aloha fa rehefa afaka izany dia nanakapo hoe izy na dia tsy matahotra n'Andriamanitra zaho sady tsy mena masolona mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io fa manahirana izy fandrao avy mandrakariva izy ka mampasosotra fa hoy ny Tompo eno izay lazain'ilay mpitsara tsy marina Andriamanitra va tsy hanome rariny io mbo fidiny izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hita rehetrarehetra va izy lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raha ho avy ny zanak'olona ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Tokolasy tokovavy avy amin'izany tantarana vehivavy mpitondra tena izany izay voasoratry ny bokin'ny Lioka 20:20 izany iray no ianarantsika ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity an'ity. Ity fotoana ity dia fotoana anankiray izay voambaran'ny soratra masina nanomezan'i Jesosy fanoharana sy fampianarana ao an'ireo mpianatra ny amin'ny mpanaradia an'Andriamanitra. Tantara anankiray izay voambaran'ny soratra masina fa vehivavy mpitondra tena atao anatin'izany fotoana izany vehivavy mpitondra tena io dia nanana olana ozy izy voambaran'ny soratra masina ary nanana olana teo amin'ny fiainany manokana izy ary izao no voambaran'ny soratra masina manao hoe isan'andro izy dia nakao amin'ilay mpitsara izay amoaka didy amin'ny ady izay misy eo aminy. Ary izao ny zavatra naparany Tompoko omeo rariny aho ozy izy amin'ilay manana ady amiko omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko ary isan'andro izy ozy izy voambaran'ny soratra masina nanao izany fa izao ny zavatra nambaran'ilay mpitsara tsy marina omeko rariny io mpitondra tena io fandrao avy mandrakariva eto amiko izy ka hampasosotra. Ary izao no nambaran'i Jesosy jerevo izy izay nilazain'ilay mpitsara tsy marina Andriamanitra va tsy hanome rariny ny olombo fidiny izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hita rehetrarehetra va izy. Iavana manala topokilasy topovavy ho anao izay mpanaraka an'izao fandarana izao tadidio tsara fa Andriamanitra dia mandinika ny vosin'ny fo mamantatra an'izay atao hoe fisainana lalina indrindra eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona araka ny voambarany tenin'Andriamanitra ary moa tsy hanome rariny ny olombo fidiny va ozy izy izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary hita rehetrarehetra va izy. Tsy mba mitarehetrarehetra izy ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika fa ny zavatra takiny amin'ny fiainanao dia izao ny fahaizanao mahatoky ny zavatra nolazain'Andriamanitra teo aminao. Jerevo izy izay nolazain'ilay mpitsara tsy marina Andriamanitra va tsy hanome rariny ny olona izay nofidiny. Tadidio tsara fa hoy ny voambaran'ny soratra masina manao hoe olombo avidy anareo tamin'ny rasoan'i Jesosy Kristy izany hoe nizaniza olombelona
nizaniza nanaiky an Jesosy Kristy ho tovo sy mpamonjy amin'ny fiainany ary nanokatra ny fono azy dia tonga olom-bovidy eo anatrehan'Andriamanitra izy. Ka ninona zavatra mety ady atrehantsika zany no midika fa mety misy ny olona mety misy ny zavatra tranga amin'ny fiainantsika fa Andriamanitra dia hozy izy ny Baiboly manao hoe manome rariny ho an'izay rehetra mitaraina aminy. Mohatra tsy hanome rariny olom-bofidy ny va izy ozy zay mitaraina aminy andro aman'alina. Tadidio tsara fa hivavaka zay ataonao io dia misy vidiny eo anatrehan'Andriamanitra. Androany ianao mety mitomany, androany ianao mety mandalo toe-javatra sarotra fa tsy mandrakizay ny ranomasina zay zoim-pahoriana ozy izy ny voambaran'ny Baiboly. Androany mety misy zavatra sarotra alalofantsika, mahadisy fanantenana, mahavery fanantenana. Marobe ny olona zay tafahoana tamiko tao anatin'izao asa fitoriana ny filazantsara izao ary maro tamin'izy ireo ny efa tsisy azo atenaina intsony na ny orinasa na ny zavatra rehetra zay atao na ny fahasalamana ary tadidiko tsara mpitsabo anankiray zay narary ny vohatra ary tao anatin'izany fotoana izany dia mitady nanao zay rehetra fomba rehetra izy miantso andreo namany mba ahafahany mitsabo tena tamin'izany fotoana izany. Inona ny tranganisy? Voamay niomby ny aretina ary efa niomby ny aretina dia raina Jesosy Kristy fa tafahoana izay ary efa tafahoana izay dia nanomboka nampianatra anazy satria misy atao hoe zava-miafy ny tontolo ara-panahy, misy zava-miafina eto amin'ity tontolo hita maso zay iainantsika ity ary tsy mitranga ho azy ny zavatra rehetra, tsy miseseho azy ny zavatra rehetra. Nanomboka nampianatra azy atao anatin'izay fotoana izay hoe mba fantatrao ve fa voambaran'ny soratra masina fa vahiny sy mpivahintsika ety ambany masoandro ary ilay Andriamanitra zay mpahary zao zavatra rehetra izao no mandrindra sy mandamina ny fiainantsika ety amin'ny tontolo hita maso ety. Nanomboka teo izy dia nampanolora tena ho an'i Jesosy Kristy ary efa nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy izy dia zao ny zavatra nambarany. Ny zavatra fantatro lehibe lavitra noho ny fanasitranana ny zavatra noraisiko androany dia ny famonjena. Ary zao ny zavatra nambarany: pasteur, na ho faty ianao velona dia atolotro an'i Jesosy Kristy ny fiaina. Ry havana malala, vitsy ny olona no mandray zavatra tahaka an'izany hoe tamin'ny fotoana zay natsapany manokana ny fiainany manolotra ny tena no an'i Jesosy Kristy fa ny zavatra iazakazany dia zavatra mitandry. Hoy ny soratra masina ambarako aminao fa katsao aloha izy ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia omeny anao ny zavatra rehetra. Io zavatra mampitaraina anao io, io zavatra mampiasa sainanao io, io zavatra zay miteraka tebiteby amin'ny fiainanao io. Ina moa zavatra ataon'ny olona amin'izao fotoana izao? Miezaka mafy izy satria teo be vola, teo mpanan-karena, te anana amin'ny fahefana rehetra eo amin'ny fiainany manokana dia manao tao foana amin'ny zavatra rehetra. Fa zao ny zavatra ambarako aminao, ozy izy ny soratra masina: raha ny alina ny alana aminao ny fananao ho aniza zay zavatra rehetra no arinao. Ry adala ozy izy ny kely sy bitika zay tsy efanareo ny manampy azy, nahoana ny manany amin'ny zavatra rehetra. Ary raha ny alina ny esorin'Andriamanitra aminao ny fananao ho aiza ny fiafaranao. Jereo tsara ny zavatra nambaran'ny Baiboly ny amin'ilay mpitondra-teny araka ny voambaran'ny soratra masina. Isan'andro izy dia nandodo-baravarana ny amin'ilay mpitsara zay tokony hanome rariny ho azy. Impiry isan'andro ianao mivavaka raha misy olana, impiry isan'andro ianao mametraka amin'Andriamanitra raha misy zavatra angatahanao na ilainao, ary impiry isan'andro ianao no mitaraina amin'Andriamanitra mametraka ny momba anao rehetra sy ho avinao ampelantanan'i Jesosy Kristy. Mazana mantsy dia zao tsy ampy amin'ny fiainan'ny olona izany hoe mametraka ny fiainany ampelantanan'i Kristy zany. Tsarovy tsara ingery havana malala fa rehefa tonga ny fahafatesana, rehefa mitsanga ny fahafatesana, tsisy afaka hiazona ny aintsika zany na ny vola na ny arena na inona na inona. Tao anatin'izao asa fitoriana filazantsara izao marobe ny mpanaraka amin'ny fandarana hatrany ampita ny ranomasina zay mahafantatra ny tenako manokana. Raha tsy laza vehivavy anankiray teratany vahiny misy laoka ny fongy zany tsy mba mety trapengonana zany, tsy mivavaka zany. Ary ny zavatra ambarany aza dia zao hoe raha misy Andriamanitra inona ny ilaina azy, satria raha misy izy tokony hanampy an'ireo 4 misy ny olona mahatra. Fa zao zavatra mitranga indray andro rehefa tody sy fahasalamana izy
nisy laoka ny fody tsy maintsy hiatrika fandidina kanefa ozy izy mitsabo hoe riska ihany satria ny tena ny alehibe fa rehefa nanomboka nampanolora-tena ho an' Jesosy Kristy izy nivavaka ho anazy aho zavatra lehibe isorako an'Andriamanitra nakaton'Andriamanitra ny laoka tao anatin'ny fody zany ny zavatra nitranga ary dia nositranon'Andriamanitra izy androany ianao hoanao zay mahita an'izao fandaran'izao hoanao zay mandrehany zany afa-tsy Andriamanitra izany hoanao zay mitady fanasitranana tsy mety mahita isaky 3 volana isam-bolana ianao mandeha miampita ny ampitan-dranomasina ary efa mitady fifaliana fotsiny mamonjy karaoke mamonjy an'ireny toeram-pandizana ireny satria ao anatin'ny ranao dia misy aretina sitrapanafody ary efa nitadavanao vahaolana natsoinao daholo ireo namanao ireo manam-pahaizana rehetra hatrany ampitan-dranomasina fa zao no tenin'izy ireo ampifalio ny tenanao satria tsy fantatra ny ora zay mety hahafatesanao ataonao daholo zavatra rehetra amin'izao fotoana izao manao asa soa manampy ny mahantra miezaka mitady fifaliana fa misy zavatra banga ao anatinao misy zavatra tsy ampy ao anatinao androany atoloran'i Jesosy Kristy ny fonao raha omenao an' Kristy ny fonao dia hositraniny ianao raha omenao an' Jesosy Kristy ny fiainanao dia ozy izy ny baiboly indro avaoziko ny zavatra rehetra Andriamanitra dia manavao ny zavatra rehetra telo herinandro zay tao anatin'ny fiangonana misy anay amin'ny fotoana manaraka dia ho asehoko antsika eto ny sarin'ilay tovolahy anankiray raha manaiky izy hijoro vavolombelona ny amin'ny zava mahagaga izay nataon'Andriamanitra teo aminy adala io olona io ary amin'ny faritry be oririka maro ny olona mahafantatra azy satria manary fako ny asa manary fako ao amin'ireo toeram-pivarotana ireo izy zay ny asan'io lehilahy io dia inona ny zavatra nitranga nanomboka lasa-dala izy ary rehefa lasa-dala izy araky ny fitantaran'ny olona zay mitondra azy teo aminay sy ny hita ny masonay dia olona tsy tompony tena nitsondra ary araky ny filazan'ny fiarahamonina dia hoe sofa mba matadidy izy ny toerana zay hodiny ary tsy mahafantatra na inona na inona telo alahady izy nentin'ny olona tao anatin'ny fiangonana misy anay eny Ambatobe ary rehefa tonga tao anatin'ny fiangonana olona dala moa tsy mahafantatra olona dia niraisiko izy ary rehefa nandray azy tsisy fianakaviana tsisy piraitapo tsisy ninina fa ny fiarahamonina zay mahafantatra azy no mitondra azy tao dia nanomboka nivavaka ho azy ary rehefa nivavaka ho anazy nandeha ny alahady anankiray nandeha ny alahady anankiroa tamin'ny alahady teo izy nanantona anahy pasteur misaotra betsaka satria ratsy ianao araky ny fitantaran'ny olona tsy toy izao ntsony ary ny herinandro fahatelo izy dia nanampy anazy ny fiarahamonina rehetra rehefa nahita azy fa sitrana tanteraka ary nanadio ny tranony nanavao ny tranony ary gaga ianao raha nahita an'izany olona izany hoe tonga tao am-piangonana izy tsy fantatra otsony ny bika ny akanjo anaovany fa tena olona madio mitovy amin'ny olona rehetra ary nanantona anahy izy ary ny olona aza gaga tao anatin'izay voninahitra ao an'Andriamanitra zany no midika fa tsy mifitavan'olona Andriamanitra tsy hoe mila vola Andriamanitra zay vao hositranony ianao na tsy maintsy mandoha vola zany mantsy ny fivavahana misy amin'izao fotoana izao mandoha vola mba ho sitrany mandoha vola mba te ho afaka inona ny vola omeny zany olona izany fako ny arina tsisy ninina afaka omeny ianao tsisy zavatra takaliny afaka omeny ianao fa amin'ny mampanopin'Andriamanitra ny tena dia zao ity ny ondro ny men'Andriamanitra dia zao mila vavaka izy ary rehefa nivavahana izy dia raina Jesosy Kristy sitrana tanteraka izy voninahitra ao an'Andriamanitra ary zay ny zavatra ambaraka aminao Andriamanitra tsy mijery na inona ny fiainantsika tsy mijery Andriamanitra hoe tahaky ny ahoana fahalalana anananao na tsy anananao fa rehefa vonona ianao hibebaka nolotra ny fiainanao an' Jesosy Kristy tompo dia ho avaozy ny zavatra rehetra zany ny zavatra tiako ambara aminao androany mety misy zavatra katsahanao amin'izao fotoana izao tsy fantako hoe firy taona ny ezahanao
mba hanangan-javatra mandaka ankehitriny mety miditra ihany vola fa tsy mahavita na inona na inona. Maro ny olona miaina amina zavatra takan'izany, tsy matsangan-javatra, tsy mahavita na inona na inona. Idiram-bola fa araky ny fiteniny hoe tahaka ny lolo ny vola dia manjavona fotsiny. Fa rehefa natao ny vavaka, rehefa nampianarina izy amin'ny eo Kristy ny fiainanao, inona ny zavatra mitranga nanomboka navita zavatra, natsanga-javatra. Satria zay ny zavatra ilain'Andriamanitra aminao. Ny zavatra rehetra misy antony avokoa. Io ady atrehanao io misy antony io. Io olana mafy tsy mety miva io misy antony io. Tsy hoe volana arena ny takalon'io, fa ny fonao amenao an' Jesosy Kristy. Ireo zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao reo, zay mahatonga anao mitsika ianao ka mba mitsika. Marobe ny olona takan'izany. Reto raha hitantara tokantrano anankiray dia ijoroky vavolombelona nitranga nisy teo aminy. Izany olona izany miteny aminao fa miara-mivoaka rehefa hivoaka ao tokantrano izy mivady samy mitondra ny fianany. Ara-jerena ny zava-misy dia ohatrany hoe tena tokantrano milamina, tena mety ny fiainana. Fa inona ny zavatra nitranga ao a-tokantrano ao raha vao mifankahita izy mivady tonga dia aty. Ity avelany dia ohatrany hoe reny olona milamina tsara reny. Anany zanany any zanany zafony efa mananjafy zany olona zany tena malahelo. Mizara tamiko izy, pasteur inona ny tokony atao? Nanomboka nambaraka taminy fa nisy zavatra banga ny fiainany. Meo an' Jesosy Kristy ny fiainanao. Tsy hoe omena ny pasteur na omena ny fiangonana. Mena an' Jesosy Kristy ny fiainanao. Atolory azy ny fonao. Rehefa natao ny fampihavanana, rehefa natao ny fifamelan-keloka, niovy zany ankorana izany. Lasa fifaliana ny tao anatin'ny ankorana. Satria nisy fifamelan-keloka. Firifiry ny fianakaviana tsy mifampiditra trano. Vokatry ny ady lova. Ary tsy fianakaviana anankiray no nampihavany natao anatin'izao asa fitoriana filazantsara izao. Laza marina aminao fa manomboka amin'ny 7 ora alina manao fampihavanana fianakaviana ka hatramin'ny ray maraina. Dia raina Jesosy Kristy famela heloko ireo ankonana ireo, izay ankonana efa tsy mifandevy maty. Ary rehefa mifamela heloka mifampitsodrano voninahitra ao an'Andriamanitra. Zany ny zavatra mitranga. Zany tsisy tambiny. Ny tambiny zany dia fivavahana. Ny fanoloran-tenanao an' Jesosy Kristy. Ary zay no mahatonga ny soratra masina. Jerevotsy izay nataon'ilay mpitsara tsy marina. Andriamanitra va tsy anomerany ny olom-bafidiny izay mitaraina aminy andro aman'alina. Ary moa hita rehetrarehetra fa izy. Raha hitaraina ihany ianao amin'izao fotoana izao dia apetrao am-pelantanan'i Jesosy Kristy. Nongera mizara ny fiainanao amin'ny namanao na amin'ny olona tsy manana an'i Kristy dia mety afafy ny erak'izao rehetra izao ny olanao. Manala barakanao izy lasa enatra ao anao zany. Fa rehefa Jesosy Kristy ny hitarainanao, rehefa Kristy ny zaranao ny zava-manahirana, inona ny zava-mitranga? Mamela helotra izy ary manavao ny fiainanao izy, manova ny zavatra rehetra izy. Zany ny zavatra mahafaly amin'ity Jesosy Kristy ity. Zany ny zavatra mahafaly amin'ny fananana an' Jesosy Kristy. Satria Kristy dia fiainana ho atsika araka ny voambarany tenin'Andriamanitra. Androany eo amin'ny toerana izay mety ahitanao an'izao fandaran'izao, aza manamafy ny fondao. Mety tafotoana ianao satria mety nahita mpivavaka ianao, efa mety voafitaky ny mpivavaka, mety voafitaky ny mpitondra fivavahana. Ozy ianao raha tsy te hivavaka izany intsony, tsy te hiresaka momba an'Andriamanitra intsony noho ny zavatra hitanay. Androany sokafo ny fonao an' Jesosy Kristy. Tsy olona kiraina na fotoana anao noho ny amin'Andriamanitra dia amina mafy fo ianao fa meo an' Jesosy Kristy ny fiainanao. Atolory an' Jesosy Kristy ny fiainanao amin'ity androany ity. Ary miverena aminy, mitody eo aminy, vonina mela heloko anao izy, vonina mindra fo anao izy, ary anadio ny fiainanao Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao. Raha marary ianao dia hosotrany. Tsisy aretina izay tsy sitrapanafody zany eo amin'i Jesosy Kristy. Vakingely salamo, salamo 7:6. Ozy izy mivoambara amin'ny Baiboly, izay manasitrana ny aretina rehetra ary izay mamela ny heloka rehetra. Tsisy tambiny zany. Ny tambiny zany dia ny fonao atolotra ao an' Jesosy Kristy. Raha vonina ianao amin'izao fotoana izao, tiako ianao hivavaka. Atolory an'i Kristy ny fonao.
avereny zao vavaka zao ataovy amin'ny fonao rehetra ary ao ambady zay dia vavaka ao anao jesosy kristy miaiky aho fampanoto mamelany eny soraty amin'ny boky ny fiainana ny anarana ary vonoiny fahota misaotra jesosy rehefa vitanao zay vavaka zay dia vavaka ao anao raha eo ivavaka ao an'izao olona izao toloko azy ny famelan-kely araky ny tenao ary toloko azy ny fanasitrana amin'ny anaran'i jesosy kristy na iza toerana misy azy misaotra ray izay ndray ny fotoanantsika tamin'ny pianipito plasy tokovavy azadiny manaraka ny fandarantsika mivatana tahaka izao ary raha misy zavatra tianao entinam-bavaka mila vavaka manokana ianao dia hitanao eo amin'ny écrananao eo ny Facebook sy ny adresse mail zay ahafahantsika mifandray raha ohatra mila vavaka manokana ianao afaka alefanao ny tsy ambaratelonao zay tianao entina vavaka ny tenako no manokatra izany mivavaka ao anao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo izany atsika rehetra zay mila vavaka na iza toerana misy atsika rehefa avy namaky ianao miaino ianao zarao amin'ny hafa ny fandaratsika izany zay ny fotoanantsika tamin'ny pianity ny fiangonana raha maniry ianao hiaraka aminay zay iny ambato be zany hoe raha mandeha taxi be 183 na 161 tonga eo amin'le rond point eo amin'ny lycée français io mihitsy dia misy lalana midina miakavy manaraka an'iny ao amin'ny résidence tapony etsy Mansoa Mbato be Mansoa io ao no misy fivoriam-bavaka afaka mifampiantotsika amin'ireo lalana antso ireo dia afaka misy mitsena ihany koa ianao na mitondra fiara ianao tonga amin'ny fiara tsara ny toeranantsika zay ny fotoanantsika tamin'ny pianity fiadarana kristy amboniny zavatra rehetra na afo ny voninahitra zay ampahafantarana anao ny atao hoe zava-miafo ny tontolo ara-panahy ary ampahafantatra anao ny zava-miafina ao ambadika izao fiainana izao